Fofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiarabantsika rehefa malala tratry dia sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny epistily no soratan'i Joda. Epistily no soratan'i Joda, 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Joda 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsarovinareo ary malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filàny ratsim-panahy. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny fonareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ary terizo ny teninareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindreo fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany koa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amindreo fo amin'ny tahotra ka mankalana dia ny akanjo betibetiny ny nofo asa. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Joda moeto no nanoratra ity epistily ity. Joda izay rahalahin'i Jesosy. Ao amin'ny saotra masina moa dia voalaza fa 4 amin'ny rahalahy Jesosy ary anankiray amin'ireny i Joda. Tsy apôstôly akory i Joda fa rahalahin'i Jesosy. Dia arak'izany mazava tsara ny afatry Joda eto. Ny amin'ny fanekenan'i Jesosy tompo sy mpamonjy dia retam-po aminy ary Jesosy. Ary asehony tsara mihitsy eto ny mampamonjy azy, mahazanak'Andriamanitra azy. Ary amin'ny tendiny eto am-pelatanantsika ity Joda dia mampianatra antsika fa Jesosy dia efa nanomana tamin'ny alalan'ireo apôstôly izany fa ho hafa be mihitsy ny toetry ny olona any am-parany any. Olona mpaniratsira, olona baikoan'ny filan'ny haratsim-panahiny. Izany hoe olona any am-parany any dia ny baikon'ny olona dia tsy ny fanahy intsony fa ny nofo. Ny baikon'ny olona dia ny nofo, ilay olombelona nofo, ilay toe-panahy tsy mendrika ny baikon'ny olona any am-parany any. Ho mpaniratsira izy tsy anatin'izay masina izy, hitantsika amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly rahateo izany. Ary ny olona any am-parany any, izany hoe amin'izao andro ankehitriny izao dia azo oharina amin'izany, dia olona araka ny nofo ihany izy. Ilay teny hoe araka ny nofo dia olona toy ny mandalo ihany, toy ny olona. Ilay nofo ampiasaina eto moa dia tahaka ny hoe fofinaina mihitsy ary. Izany hoe olona izay mora tohina, olona izay tsy maharitra, olona izay baikoan'ny fihetseham-po ara-nofo fotsiny ihany, baikoan'ny tsy fisainana sy ny tsy fieritreretana lalina. Ary asehony mihitsy ary moa fa hoe olona tsy mba manana ny fanahy masin'Andriamanitra. Inona ary ny tokony toe-panahintsika ho Joda raha ohatra ka amin'izao andro iainantsika izao miaina izany toe-panahy izany ny olona mpaniratsira, tsy manana ny fanahy masina, tia misaraka, tia miady, mora tohina, mora mamaly faty, tsy maharitra amin'ny fanaovana zavatra tsara, tia mampiady, tia mpitondra olana. Inona ny tokony ho toe-panahy mpino? Inona ny tokony ho toe-panahin'ny fiangonana manoloana an'izany hono Joda? Dia ny 20 dia izy manao hoe atovy mandrakariva izay androsoanareo. Izany hoe tadiavan'i Joda ny mpanompon'Andriamanitra mba ho any anoloana mandrakariva ny maso. Ho any aloha mandrakariva ny maso izany hoe ny teny hoe mandroso zao dia mibanjina ny tanjona. Ny teny hoe mandroso dia izao mibanjina ilay tena antom-pisiana.
de manafatra zany eto ho atsika inona ny tokony ho toe-piainantsika, toe-panahintsika manoloana zao andro farany itombony isan'ny mpaniratsika eto ambonin'ny tany zao, de zao kristianina mandroso amin'ny ara-panahy, kristianina mandroso amin'ny finoana. Tsy variana mijery ny manodidina fa mibanjina an' Jesosy mandrakariva. Raha vao miala amin'ny fibanjinana an' Jesosy isika dia ka mijery any amin'izao tontolo zao na mijery ny hafa de miemotra isika. Raha vao any amin'ny hafa ny masontsika, raha vao any amin'ny tenantsika ny masontsika, raha vao any amin'izao tontolo zao ny masontsika de zao tsy maintsy ho mihamangatsika isika, mety hiemotra isika, tsy mitombo isika. Fa rehefa any amin'ny Jesosy ny masontsika, any amin'ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nandresy ny fahafatesana ao antsika, de mandroso isika. Le afaka tian'ny soratra masina androso amin'ny finoana ary isika. Ny vahaolana na ny toe-panahy tokony hoentsika miatrika ny faniratsirana etseroa, ny toetran'izao tontolo zao zay manimba, de izao kristianina mandroso hatrany. Araka ny tenin'ny tononkiratsika amin'ny telo sy telonjato firana FFPM nalaina tamin'ny filazantsara masina araka ny Lioka na i Matio koa azy, mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa ianao. Zany kristianina tsy kivy fa kristianina mivonina ny androso hatrany, vonina ny tombo hatrany. Fa ny faharoa ijoda de zao koa ny tsy maintsy ataonareo, mivavaha. Indray mety rehefa tojo olona mpampiady isika, rehefa tojo olona mpampisaraka isika, rehefa tojo olona mpaniratsira isika, de te hamaly azy reny, de hiteny manao hoe nahoana moa no tsy ho valinareo, nahoana moa no tsy ho ahitsynareo. Ary io dia mahamarina ny tenin'ilay rangahantsiny hoe Dostoevsky, ndray maka ny teny manao hoe aza mandany andro miady amin'ny adaly ianao. Fa raha miady amin'ny adaly ianao de zao, ny mahamaky azy dia tsy ny hitady ny marina akory, fa ny taonanao ho latsaka ao anatin'ny hevi-disony. Ary dia hitantsika eo amin'ny boky noambolana rahateo koa zany, raha ny adala ny anarinao de ny lambany no ariny, hoy ny Ntaolo Malagasy. Ary ao anatin'ny boky noambolana de miteny manao hoe aza mandany fotoana miresaka amin'ny adala. Jesosy de miteny manao hoe aza omena, aza ny vatosoanareo, aza atsipy eny amin'ny kisoa na eny amin'ny alika koa aza teneniny zay masina. Nefa koa malala ny zava-dehibe de zao miaina am-bavaka. Tsy ny mamaly ny faniratsiran'ny olona ny zava-dehibe, tsy ny ady hevitra zay tsy mampandroso amin'ireny olona zay mpampisaraka mpampiady reny ny zava-dehibe, fa ny fandrosoana ara-panahy sy ny fiainana am-bavaka. Zany ny toe-tsaina tokony manantsika manoloana ny andro farany raha ahitantsika toe-javatra mampangatsiaka ny finoana de mitombo hatrany miaina ny fiainam-bavaka. Fa asehoana indrindra oatra masina ihany, izy manao hoe ny zavatra fahatelo zay ataonareo de zao, tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tehirizo ny tenanareo, zany hoe mihazona ny fahamasinana ny fanompoana, mihazona ny fahamasinana ny fanoloran-tena. Zao tontolo zao de mandoto ny mpino, mandoto ny fanoloran-tena ny mpino, manao zay tsy anana ny fiainam-pahamasinana. De hoy Juda eto manao hoe zava-dehibe de zao mihazona ny fahamasinana, mihazona ny tsy ny fiainam-bavaka ihany fa mihazona ny tena zay ambaran'ny Paoly fa tepolin'Andriamanitra, mitahiry zany teny zany mba ho tepolin'Andriamanitra mandrakariva. Tsy manimby zany teny zany, zany vatana zany, zany fiainana zany zay tepolin'Andriamanitra. Revako ny filazantsara de tsy hoe toriana amin'ny alalan'ny teny ihany, fa ny filazantsara de toriana amin'ny alalan'ny fitondratena, toriana amin'ny alalan'ny toe-tena, toe-panahy, toe-po. Hoy Paoly amin'ny Romanina 12:10, mangataka anareo zay rahalahy noho ny sitrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo, ho fanatitra ve ny masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo zany. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa mivaha amin'ny fanavaozana ny saina hamatarana ny sitrapon'Andriamanitra. Le tenin'ny Paoly manao atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy, dikan'izay fanompoam-panahy dia liturjia, zany hoe ny tenantsika
ny fiainantsika de liturjia. Ka tsy ny teny ihany ny fitoriana filazantsara fa ny tenantsika, ny fiainantsika de liturjia vakina ka manjary filazantsara. Zay ny tiany Joda teneny eto manao hoe tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra mba ho liturjia vakin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo, mba ho liturjia vakin'ny olona ny fitondratenantsika ka manjary filazantsara velona, epistily velona isika. Tsy zay ihany hoy Joda, tsy hoe miainana fiainam-bavaka, tsy hoe mitahiry ny fitondrantena ho amin'ny fahamasinana, tsy hoe miezaka mba handroso soamasina ihany, fa hoy izy manao hoe ianareo koa de olona ilain'ny hafa. Tsy hoe ho an'ny tenanareo ihany ianareo ny masina, tsy hoe manao zay ilaminareo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany ianareo, fa izao jereo koa ny hafa. Ary inona le jerenao ny hafa amin'izao andro farana zao? De Jesosy manao hoe mba manana famindrampo amindreo fony sasany zay mianahana. Be deaibe inge ao anatin'ny fianakavian'ny mpino, be deaibe ao anatin'ny fiaina kristiana, be deaibe no tsy tena mbola marina tsara amin'ny finoana, be deaibe no mbola misalasala, be deaibe no mbola marefo, be deaibe mbola mianatra raha amin'ny finoana. De hoy Joda manao hoe amin'izao andro farana zao aoka mpamindra fo isika manoloana ny mety ho fahakelezan'ny finoan'ny hafa, mamparefo ny hafa. De zao tsy tsarain'izy akory, tsy ahilika izy akory, tsy hoe satria mianana de ariana de tsaraina de melohana, fa amindreo fo izy. Po le fa nanambarany eo amin'ny epistily ho an'ny Galatiana, Korintiana koa manao tak'izany ihany izy. Hoy izy manao hoe aoka ianareo zay mijoro tsara hitandrina soalavo, ary aoka ianareo hitondra ny fahalemen'ny malemy. Teneniny ara-moany amin'ny Korintiana manao hoe za angefa tonga zavatra rehetra. Zany hoe tiany Paoly mihitsy ary averin'ny Joda eto ny ananantsika toetra mamindra fo eo anatrehan'ny olona izay mety malemy finoana kokoa noho tsika na marefo kokoa noho tsika. Indray mantsika azo ny fakam-panahy hitsaran'ny malemy, hanameloka ny marefo, satria mety ho manana fahafenoana aram-pinoana isika de nandray tratry ny havonavo ny mpanahy ka manjary mitsara ny hafa. Dia manoloana ny toetry ny hafa koa de hoy izy manao hoe sario mihitsy ny sasany toy ny hafa ao amin'ny hafa. Pura hoy fitenin'ilay hafa ao, hoy ny teny grika zay milaza afo mandoro. Izy manao hoe stoma, le teny hoe sario de tena milaza mihitsy hoe stoma mafy, tsoay mafy. Zany hoe misy efa misy mpanompon'Andriamanitra na mpiara-belona aminao na kristiana namanao tena efa toy ny any amin'ny afo mihitsy, na mety nangatsiaka, na mety lavo, na mety dia tsy avela izy zany ao anatin'ny fahalemena io, na avela izy ao anatin'ny toetrany io. Mety efa nenangatsiaka izy, mety niemitra izy, mety kivy izy, mety efa toy ny any amin'ny afo mihitsy izy, satria nisy fiamorona tao amin'ny fiainany. De aza velao izy hoy Joda. Aoka tsy misy kristianina ka misy namany, misy mpiara-mivavaka aminy, misy raitam-po amin'ny ara-panahy ka tazany ho miemitra, na tazany ho kivy, na tazany ho manota ka de avelany eo, fa tena adidinao mihitsy hoy Joda ny misintona andreny, tandreny namanao reny, re kristianina reny, ny manaisotra azy reny ao anatin'izany afon'ny hakiviana, afon'ny tsy fahatanterahana, afon'ny fahalemena, afon'ny zava-manahirana, adidiny mpino, adiditsika. Tsy ny hoe mampahery azy amin'ny teny mamy na mamindra fo aminy, fa zao tena misy mihitsy ny tsy mety sotonitsika mahery ao anatin'izany afo zany. Alea adidy mihitsy zany hoy Joda. Ary ny fahatelo de hoy Joda manao hoe amindreo fo mihitsy koa, amindreo fo ny sasany mitahotra. Zany hoe tena ataon'ny Joda manana zava-dehibe isika ao anatin'ny fiandrasantsika ny fiavian'ny Tompo, izay fiavian'ny Tompo ao anatin'ny fitombonisa ny mpaniratsira sy ny mpaka ala. De zao misy zavatra tandremantsika amin'ny tenantsika, fa mpitandrina ny namantsika koa isika. Tsy hoe manao zay ahatongavantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany isika, fa miezaka koa mitondra ny namantsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny farany indrindra hoy Joda de zao, mankalahy na de ny akanjo vapetipetin'ny nofo aza. Ina ny tiany Joda tenenina amin'ny hoe mankalahy na de ny akanjo vapetipetin'ny nofo aza? Milaza fampifangaroan-javatra io,
milaza zavatra ataontsika hoe indraindray misy zavatra ekentsika na de tsy mety ary, misy zavatra voapetipetina zany, misy zavatra iverintsika ho madinidinika kanefa mandoto atsika, zany hoe aza manaiky voapetipetina zao tontolo zao, aza manaiky zavatra zay ampifangaro zavatra tsy mety mety, satria misy zavatra ndray ekentsika na tolerentsika mialatsiny amin'ilay voambolana, nefa zavatra tsy mety de manjary toy ny miteraka petipetina amin'ny fiainantsika zany. Marina fa madio ny akanjontsika nisasan'i Kristy tamin'ny rany, fa izao indraindray misy lafin-javatra madinidinika, iny le tenenin'ny Ntaolo malagasy hoe manjary toy ny singam-bolo mandavo ny vosotra, satria misy lafin-javatra kely zay mety mandoto atsika, tsy eritreretintsika ho zavatra mavesatra saingy ampy anisy petipetina ny fahadiovan'ny finoantsika. Le afaka malala rafitinina de izao, inona ny toe-tsaintsika, inona ny toe-pontsika amin'izao andro farany zao? Voalohany de izao, iaino ny fahamasinan'Andriamanitra, iaino fahamasinan'Andriamanitra ary mizahy tombo amin'ny finoana. Faharoa de izao, ampio ny namanao mba iaina ny fahamasinana, iaina ny fitiavan'i Kristy tahaky ny iainanao izany raha teo koa eo amin'ny fiainanao. Ivavakisika. Tompo misaotranao zahay, misaotranao ny amin'ny teninao zay manafatrafatra anay, mampiambina anay fa amin'izao andro farany zao dia betsaka tsapanay ny fitobonisan'ireo mpaniratsira, ny fitobonisan'ireo mankahala ny fivavahana, de mampianatra anay ianao Tompo, iambina, iaina ny fahamasinana sy androso amin'ny finoana, ary mifampitantana amin'ny namanay mba tonga azy ireny omby ao aminao Andriamanitra. Saotra Tompony amin'ny ity sabotsy farany herinandro ty, saotra ny amin'izay nomenao anay, saotra ny fitaim-pahasoavana narotsako atao amin'ny fiainanay, saotra Tompo fa nandray taminao zahay, nety nisy anefa nampalahelo anao nataonay, na tamin'ny asa, na tamin'ny fihetsika, nety nisy lafin-javatra nindrasanao taminay kanefa tsy vitanay, na nandrasan'ny namanay taminay kanefa tsy vitanay, de ifonanay aminao reny Tompo, fa manomboka herinandro vaovao kosa zahay, arovy, amasilo, ataovy manjaka atao am-pony mandrakariva ny fitiavana anao, ny fitiava-namana, ny taovy tia ny fandrosoana ra-panahy mandrakariva zahay. Saotra Jesoa, noho ny amin'ny famindram-pona de mivavaka manokan'izay ho an'ny FFKM, izay hiatrika ny raharaham-pirenena amin'ny herinandro io, ampahireso Tompo ny mpitondra fivavahana rehetra, ampahireso ny fiangonanao ho vavolombelon'ny fahatsaranao, ho vavolombelon'ny fitiavanao, amasiny ny fiangonanao ho fantatry zao tontolo zao fa manana anao izy, fanasina sy fahazavana, ilain'ny fiarahamonina, ilainao Andriamanitra, de mampahireza ny fiangonanao amin'ny fahatsaram-piainana tsara. Dia atolotra indera sy ny laza Tompo, ho anao Andriamanitra, fampitoero aminay kosa ny fiadanana, ny anaranao Jesoa, amen.